mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba tsika ariavako malala tratra ity somafa avaroapolo ny volana Jona ity ny mofinaina voalahatra atsika dia ny boky ny Isaiah-Mpaminany toko fahatelo amby efapolo Isaya toko fahatelo amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny ry Jakôbô, izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao, sady namorona anao ry Israely, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao, raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny hafa ianao dia tsy ho may, ary tsy hirehitra aminao ny lehilahy fa izaho Jehovah no Andriamanitra ao, dia ny iray masin'i Israely mpamonjy anao. Omeko ho avy tao Egipta ary Etiopia sy Seba ho solonao, satria malala imasoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Dia olona no omeko ho solonao ary firenena ho soloinainao. Aza matahotra fa momba anao aho, hitondra ny taranakao avy any antsinanana aho, ary avy any andrefana no hanangonako anao. Ny avalatra ilazako hoe avo ahy, ary ny atsimo hoe aza hazonina. Alao ny zanako lahy avy lavitra sy ny zanako vavy any amin'ny faran'ny tany, da izay rehetra antsoina amin'ny anarako sady nohariako ny voninahitro, dia izay novoronin'ny tanako. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, fahamarinana. Amen. Ry havana, efa niverina avy any amin'ny fahababoana ny zanak'Israely amin'ity faminaniana nataony Isaiah-Mpaminany ity. Isaiah faharoa moa no naminany azy. Tsy haivina indray fa tsy boky anankiray akory, olona anankiray akory no nanoratra ny boky ny Isaiah-Mpaminany na ny faminan'ny Isaiah-Mpaminany fa ny Isaia roa telo, ary hatreo amin'ny toko sivy amby telopolo ihany ny voalohany fa manomboka aty amin'ny faha-efapolo dia efa Isaia faharoa izay manodidina ny fiverenana avy any amin'ny fahababoana raha tsorotsorona. Izay asehony ity mofinaina ity dia ny teny fampahirezana. Teny fampahirezana satria efa miverina avy any amin'ny fahababoana ny zanak'Israely, nefa dia tao anatina fahadisom-panantenana satria ny tanàna izay novatanina simba, ny tanimboly, ny trano, ny zavatra rehetra dia saika simba avokoa, satria nilahozana nandritra ny fitopolo taona. Dia kivy, ahoana moa izany no naharenana an'ity firenena ity, ny ara-pivavahana, ny ara-panahy, ny hetsekila, ny ara-toe-karena, ny ara-piarahamonina, ny ara-politika. Izany rehetra izany dia nampanano sarotra ny famerenana azy. Ary tao anatin'izany vanim-potoana fanarenana izany zanak'Israely no saika kivy ny hoe ahoana moa izany Andriamanitra, manome tsy fohifohy ve ianao satria no afahanao tany amin'ny fahababoana izahay, ny tenin-drazanay tsy tadidinay intsony, ny fombanay tsy tadidinay intsony, tany simba, ny tanàna simba, ny manda rava, ny tempoly rava. Ahoana moa izany Andriamanitra ny hanarenana an'izao zavatra izao indray? Ary dia ao anatin'izany no nanondran'Andriamanitra ny Isaia faharoa amin'any hoe aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, izany hoe efa nohafahako avy any amin'ny fahababoana ianao, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Rehavako mampahery dia mampahery tokoa izany teny faminaniana nampitondraina ny Isaia-Mpaminany ary ho antsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Tsy hoe ho an'ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana tany amin'ny taonjato fahaenina fahafito ihany izany, fa tena aty amin'ny vanim-potoana izay iainantsika ankehitriny mihitsy, manao antsoavy ny tompoko na hoe aza matahotra mihitsy ianao, fa efa nanavitra anao aho, niantso ny anaranao aho, ay ianao. Zavatra roa lehibe ry havako no vatso antsika amin'izany faminaniana izany. Voalohany dia azo antoka Andriamanitra. Azo antoka Andriamanitra satria mahafantatra antsika izy. Efa niantso ny anaranao aho, ay ianao.
Andriamanitra mahafantatra antsika. Ary eo am'teny hoe mahafantatra dia tsy amy lafiny hoe zay ilaina ihany, fa rehefa miteny ny tompo hoe niantso ny anaranao aho de zao lay maha isika atsika mihitsy ny fantatr'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny zakatsika, fantatr'Andriamanitra ny tantarantsika, fantatr'Andriamanitra ny olatsika, ny fahalementsika, fantatr'Andriamanitra. Ary izay mantsy no tao anatin'ny zanak'Israely manao hoe toa tsy fantatr'Andriamanitra ny olanay. Toa tena tsy fantatr'Andriamanitra mihitsy ty problemanay ty. Toa tsy fantatr'Andriamanitra mihitsy zao fahoritsaina izao. Toa fantatr'Andriamanitra ve zao zavatra lalovana izao sa de any an-danitra any Andriamanitra ka tsy mahita an'zao zavatra mahazo anay zao fangiry firiana, latsa, faninjehana. Satria zany laza zanak'Israely velona avy any amin'ny fahababony izy, satria nisy olona tao amin'ilay tanàna rehefa niara fitopolo taona izy de nisy olona niditra teo de niaina teo de nietraketraka taminy rehefa niverina avy any amin'ny fahababony izy. Ary de nitaraina izy am'le hoe tena ohatrany tsy fantatr'Andriamanitra intsony zay rariny tokony ho anay, zay soa tokony ho anay. Dia eto Andriamanitra manamafy amin'ny zanak'Israely ary manamafy aminao mihitsy zay manaraka zao mofonainy zao hoe azo antoka Andriamanitra, matoky Andriamanitra, mahafantatra anao izy. Io anton'io mahatonga ny hoe mahafantatra antsika nahatonga ny Jesosy nge niteny hoe misy fotoana nge tsy voatery ho voatonona ny vavaka ataonao avokoa zay rehetra ilainao, zay rehetra mahasoa anao. Tsy voatery ho voatonona io vavaka io, fa satria tsinona ny finoana fifandraisana amin'Andriamanitra, satria ny fiainana kristianina fifandraisana amin'Andriamanitra de fantatr'Andriamanitra ary zay mety izay mahasoa antsika, zay tandrifentsika. Tsy ilaina akory ny mitenina amy tanisa any ny vavaka mazava ho azy nitaizantsika eo ty vavaka mihitsy Jesosy. Fa ny tiany ho takarantsika de ny hoe zava-dehibe le hoe misy mahatoky an'Andriamanitra, fa fantatr'Andriamanitra isika. Rehefa miteny hoe fantatr'Andriamanitra de maha isika manontolo mihitsy. Zay ny dikany teny hoe natsoky tamin'ny anaranao ianao, ianao. Rehefa miteny hoe anarana to amy zanak'Israely de tsy anarana ifampiantsoana ihany zany fa tantara zany, satria fantatra amin'ny anarana hoe zanak' ihany io, fantatra amin'ny anarana ery izy mipetraka satria samy manana ny fokony zanak'Israely, fantatra amin'ny anarana ny asa atao hoe ohatra hoe miteny aty amin'ny testamenta vaovao hoe Jaona zanak' Zebedio de efa miteny hoe Jaona zanak' Zebedio na hoe Simona Bar-Jaona, teny amin'ny Petera ohatra hoe Simona Bar-Jaona de fantatra hoe Simona zanak' Jaona, de fantatra hoe Bar-Jaona na i Jaona lay erena any io mipetraka ary, zao ny asany, zao ny fivelomany, zao ny fianakavianany porany sy ny takizay, zay lay anarana. Ary dia zay mahatonga ny tompo eto miteny hoe fantatro nge ianao, natsoky tamin'ny anaranao ry havako. Rahandray tsika mety ao anatin'ny ankiviana, ao anatin'izao fahasarotam-piainana sy tebiteby zao indraindray de ao anatin'ny ankiviana, ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ny tebiteby de manafatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tompo aminao manao hoe efa niantso ny anaranao ahy ianao. Zany hoe efa natsoin'ny tompo isika de an'ny tompo isika, an'ny tompo isika, ahy ianao. Ry havako, nandray hotsika hoe miteny tahaka an'izy Isaia manao hoe tamin'ny zanak'Israely manao hoe miafina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho. Nandray mitonatolona tsiaroa mitady vahaolana, mitonatolona tsiaroa mitady zay ilaminan'le fiainana, mitonatolona tsiaroa mitady zay mba hananana fahatoniana de hoy ny tompo manao hoe ianao fantatro, fantatr'Andriamanitra isika ry havako, de ilain'ny tompo atoky azy. Fa azo antoka Andriamanitra ian'izay ampaminandro am'zay ty faminana ity isika de izao, tsy hoe fantany ihany isika, tsy hoe manala ny tahotra ty anatintsika izy satria Andriamanitra mpandahatra mahay ny zavatra rehetra, fa izao azo antoka Andriamanitra ka ny zavatsarotra lalovantsika de zavatsarotra hitantanany sy hivimbinany antsika. Hoy izy amin'ny andininy faharoa, raha mita ny rano ianao ombanao, raha mita ny ony ianao tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao tsy ho may. Zany hoe nampiomany mihitsy ny zanak'Israely na Joda ahatsiaro fa
tsy maintsy hita rano. Zany hoe tsy maintsy misy zava-tsarotra lalovana, tsy maintsy hita iony, misy rano be tsy maintsy hosetrainy. Andeha mamaky ny afo izy fiza antoetra mamay lalovana fa mireny rehetra de zao tsy akasika anao izy satria momba Andriamanitra. Mahafinaritra afaka malala amy toe-tsaina zay itezain'Andriamanitra atsika dia ny fanomanana atsika hiatrika zava-tsarotra. Io de efa nampianarin'ny tompo atsika mihitsy ary zary toetra tokony ho ananany mihitsy ny fahavononana ny hoe miatrika zava-tsarotra, miatrika zava-manahirana. Ary zay mahatonga ny kristianina misehatra maro samihafa de saika mpamakilay izy. Ny kristianina de nitefena ho lanam-paharetana. Kristianina de nitefena ho sedraina hiatrika zava-tsarotra. Kristianina tsy de olona mpitaraindava, kristianina tsy de olona lay olona kanosa mandositra adidy, mandositra andraikitra, tsy zany ny toetran'ny kristianina. Satria nitezain'ny tompo anao hoe na de mamaky ny afo azy ianao tsy ho may, mitany ona ianao tsy hanavitra anao izy. Zany hoe tsy maintsy misy ny ono, tsy maintsy misy ny afo, tsy maintsy misy ny fizahan-toetra, tsy maintsy misy ny oram-baratra, misy ny onjan-dranomasina sy ny sisa rehetra fa tsy reny akory mampihemotra ny mpino. Afaka malala hotsika manao hoe ny ankabeazan'ireo mpamakilay ireo olona nitondra zava-baovao teto ambon'ity tany ity de kristianina. Be de be ny kristianina zay nanova ny tantaran'izao tontolo izao noho ny finoany sy ny fitiavany. Am'izao tsika miresaky zao mitovy hoe misendra mijery vaovao ianao tsy maninona reto, mijery vaovao miatrika fifidianana ny olona any Frantsa dia raha sendra miaino ianao mpanao politika vitsivitsy telo efatra de gaga ianao ny am'lay fiovan'ny toe-tsainy lay firenena, fiovan'ny toe-tsainy lay fiarahamonina ary mivalaketraka mihitsy efa ilitovy amy sanatria ilitovy amy toe-tsain'ny mponina ty Madagasikara. Am'lay hoe lasa ny fototr'lay olana sisa firenena zay fahafito matanjakareo eto ambonin'ny tany ary firenena nitondra an'izao tontolo izao nandritra ny 100 taona ny fandimby zany hoe Frantsa zany. Be de be ny savant zay ataontsika hoe reo olona mahay matematika, mahay fizika, nahita ny vaksiny, nahita be de be ary tsy teo amy lafiny hoe siansa ihany nampamiratra ny Frantsa satria nitondra an'izao tontolo izao tondra be de be ny savant frantsay tahaka ny anglisy koa ny taonjato fafito amby folo, valo ambin'ny folo, be de be ary tsy zay ihany efa teo amy lafiny fanofanana ny toe-tsaina mihitsy koa, teo amy lafiny filozofia, teo amy lafiny fanefena toe-tsaina, teo amy lafiny teolojia mihitsy koa aza de nanan'izay nampanarana an'izay Calvin kely frantsay, nanan'izay zay naha izy azy teo am'izany antsoina hoe fizahan-toetra teo amy lafiny finoana ny protestanta frantsay zany ange ninjehina novonoina fa mbola tazantsika nahajoro ihany. Saingy rehefa mijery an'ilay firenena ankehitriny de zao zary lasa nieritreritra ihany hoe ahoana koa ary miresaka lay firenena sanatriany vava tsy hoe maka lesona moa tsika satria zavatra hita eo isa resan'andro lasa lay ady hevitra na lay débat politika raindray de lasa resaka marina fa mafy be ataontsika hoe ny fisondronono, mafy be ny hoe resaka be de be ny vahiny tonga reo mpifindra monina fa rehefa tena miaino nireo mpanao politika ianao de variana hoe aiza ny frantsay tany amin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo izay na de tao anatin'ny fantrana aza de nanana fijery ataontsika hoe misokatra am'izao tontolo zao. Ny tsy tokony adonoantsika de ny toe-tsaina ataontsika hoe momba ny fahafaha, momba ny zon'olombelona lay tena ny andraikitry Frantsa ohatra eo eto am'ty zao tontolo zao ty, eo amy fikarohana, eo amy fandriampahalemana eran-tany, eo amy miady amy fahantrana, eo amy zon'olombelona, eo amin'ny ataontsika hoe eo amy lafiny recherche, eo amy lafiny ekonomia, eo amy de lasa zay lafiny zay de mandray lasa tahako lay sakafo ataontsika hoe lay hanina hoanina androany, lay hanina hoanina rapitso fa lay lasa mampalahelo lay mitovy amin'ny aty Madagasikara sisa rehefa kelikely mampieritreritra satria tsy tokony adoroana ohatra raha ohatra nge ataontsika hoe voahaingana kely tsika nahatsiaro ny nahatserovana ny
ny aingan'ireo miaramila amerikanina sy miaramila britanika namonjy an'ny frantsa taty normandie débarquement de normandie voaingana kely fa raha ohatra ka nanentana nge tam'izany fotoana zany ny amerikanina ny tanora amerikanina anetsiny nge analinaliny nge ireo tanora mbola latsaky ny roapolo taony ny ainga avy any Etats-Unis andeha hamonjy an'ny frantsa tsy hoe vola ny motivation tsy hoe menakaraha misy tsy zay ny motivation andreo amerikanina tanora nandeha nanafaka ny frantsa taminazy tsy vola tsy voninahitra fa inona ny tao an-tsainy fahafahana zao fotsiny nambarata manao hoe tandidondoza ny fahafahana no zany de eto ambonin'ny tany no zany de zao mila tanora hoy kabarin'ny filoha amerikanina mila tanora amerikanina vo nandeha hiatrika anafaka ny frantsa amonjy ny Eropa mihitsy ary de namonjy reo tanora be dehibe reo fa raha mijery an'izany toe-tsain'ny olona atovy fitopolo taona lasa valopolo taona lasa de mieritreritra manao hoe mba manahoana moa zany zao toatrany tsy taitra am'izany itsony ny olona ankehitriny fa toatra ny lasan'ny sakafo ny marina failainany sakafo ny any ambiliny reny ny tozary manaitra lay sotoavina izay tena zava-dehibe momba ny changement climatique momba ny tsy fisindrano eto ambonin'ny tany be dehibe nge ny enjeu zavatra ataotsika hoe manahirana eto ambonin'ny tany tsy maintratrena atao anatin'ny roapolo taona ho avy fa ndraindray dia variana daoly manjary lay mampalahelo le firenena tsy izy amofa Eropa ray manontolo ndraindray variana aminy hoe aizany zany ataotsika hoe zany indostrie frantsay tamin'ny tonjato sy ambiny folo na faharoapolo be namirana tamin'ny fotoanandro de afaka malala sanatria tsy hoe mitsara sanatria ny vava fa te ametraka fanontaniana manao hoe to lasa very lay toe-tsaina voninkiady to lasa very le toe-tsaina voninkijoro fa to toe-tsaina mora mijery olana to toe-tsaina mora mamindra olana to toe-tsaina zay mametra-panontaniana hoe iza ny fototr'olana fa tsy toe-tsaina zatra manao hoe ahoana no mahana an'le olana to zany lasa toe-tsaintsika ankehitriny satria no volavolainy io mondialisation io no volavolainy le toe-tsaina zatra tolorana le toe-tsaina zatra omena le toe-tsaina zatra nandray fotsiny de lasa miankina de lasa tia miankina lasa miady varotra mihitsy raha indraindray miady varotra aminy hoe aiza ny zonay ty tokony ho anay to alaindranina ny zonay to ranona sy ranona misitraka ny zo tokony ho anay to rerisy to velominay izay tsy toe-tsainy ny taonjato faharoapolo sy ny telo ambin'ny folo mihitsy zany teto ambonin'ny tany fa be dehibe reo olona zay niady ho an'ny hafa aiza ry Nelson Mandela ny fito amby roapolo taona niaritra ho an'ny hafa efa miavery eto anatin'ity zao tontolo zao ty zany toe-tsaina hoe nde hiaritra ho an'ny hafa zany andeha hamonjy ny hafa tsy mampaninona jesona lafatra ny engemanareo tsy misy mahana fitiavana lehibe zao noho izao de manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany mifanohitra am'izany ny toe-tsainy ny taonjato eny antsika ankehitriny tsy hoe manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany fa izao mamono ny sakaizany mba hahavelona azy sakaizany amin'io hitatsika eto ambonin'ny tavandriavako malala eto isay ampaminany de manao antso avy manao hoe ny fahatokina ho an'Andriamanitra de manefy anao toe-tsaina voninkatrika ny sarotra tsy toe-tsaina zatra tolorana tsy toe-tsaina miankina fa toe-tsaina vonina hijoro toe-tsaina zay ataotsika hoe manana fanantenana any amin'ny mafy ary farany de azo antoka koa Andriamanitra de izao mitondra mitantana ny hoavinao izy hatrany amin'ny taranaka ao zay nge ny tenenio hoe malalo imasoko ianao be voninahitra ianao sady tiako ny tompo hitondra ny taranaka ao ambany antsinanana eto Andriamanitra mahatoky Andriamanitra miantoka ny hoavintsika izy ny adiditsika de inona zany mino manakiasa mijoro amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fitiavanamana mijoro fiasana ao am-pelantanan'Andriamanitra miaina ny fahamarinana misaina zay mba hahasoa ny hafa misaina zay mba hapety ny hafa mizara manolotra manome afaka malala arakaraky ny fijerevantsika ny hafa arakaraky ny androtatsika ny hafa no androtan'Andriamanitra anao rehefa manondrotra ny hafa ianao rehefa mahafoy ho an'ny hafa ianao de mahafoy ho anao Andriamanitra rehefa mijery ny hafa ianao de mijery ianao Andriamanitra
rehefa misaina ho an'ny hafa ianao de misaina ho anao koa io Andriamanitra aza misaina ho an'ny tenanao ihany izay tsy mazava ho azy zay efa mandeha ho azy tsisy olona tsy tia ny tenany mazava ny tenin'ny baiboly fa ny fitiavan-tena manoatra ny tokony misy kosa tsy akasitrahan'Andriamanitra afaka malala hoy ny tompo aminao manao aza matahotra ianao fa nanavitra anao tompo fa nanafaka anao izy de nanafaka anao hatramin'ny farany de matokia azy efa niantso ny anaranao izy azy ianao de aza matahotra mandana miasa amin'ny fifaliana mandana manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana mandehana mena amin'ny fitiavana amin'ny fifaliana de manana finoana miasa atao mikiriza manana fanantenana ilay Jesosy Kristy tompo izay tia antsika mato miazo fijaliana ary efa nyteny ao amin'ny Jaona 1 manao hoe fa efa tonga ny zanak'olona nge fa efa tonga ny zanak'olona mazava tsara izy le mpiandry tsara de efa tonga avy ananantsika sady ananantsika be dia be mivavaka aritsika iavako tompo misaoranao zahay fa fantatrao zahay ary fantatrao zay mahay zahay anay zay ilainay zay mahasambatra anay omaninao anefa zahay manana toe-poso toe-tsaina manam-paharetana mifikitra mahajoro miafy miaritra tsy miaritra ho an'ny tenana ihany fa miaritra ho an'ny filazantsara maharitra ho an'ny filazantsara miaritra ho an'ny namanay ary maharitra ho an'ny namanay tompo madivy farana ny herinandro saotra noho ny amin'izay rehetra nomenao anay inona moa navalinay ianao tompo amin'izay rehetra nomenao anay fitiavana anao de ataovy mitoetra tiam-pony mandrakariva ny fitiavana anao raisy ny fanoloran-tenanay tompo dia manjaka tomponay de izay fantatrao fa mahasambatra anay de omeo anay rey hitanao ny ady am-panahitra an'ny tsirairay fikelezana eny atrehan'ny tsirairay manam-pirenay manjaka tomponay Jesosy jereo ny tokantrano jereo ny tanyrazanay jereo ny fiangonana misy anay tsirairay avy jereo izao tontolo izao zay hitanao fa manjaka ny fitiavan-tena ny fifaniliana ny fifanaratsiana manjaka ny fifanomezan-tsiny ny fitiavan-tena vangio izao tontolo izao tompo satria tsy misy mahay manova an'izany afa-tsy ianao hanjaka ny fandriampahalemana hanjaka ny fifandraisana sy fanajana ny maha olona ary hanjaka ny fitiavan-namana fa mampahirezy ianao ny fiangonanao hitoro ny filazantsara mba ho tsapan'izy ireo tsapan'izao tontolo izao fa velona ianao Jesosy ary tsisy fiainana afa-tsy ao aminao rery avy mampahirezy ny fiangonanao ho vavoloan'ny vavolombelon'ny teninao vavolombelon'ny fahavelomanao Jesosy nandresy ny fahafatesana mitoera aminay tompo tsara amen.